Ry malala an'Andriamanitra sady voantsy ny masina ho aminareo manankarivana ny fiadanana. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo no tia alarobia 10 febroary 2020. Sitrako indray ny teny aminay mivantana amin'ny alalan'ny teninao azy voarakitra amin'ny soratra masina ka misaotra anao zay tompo aza vela iverina aminao ny teninao raha tsy efa natanteraka zay anoranao azy dia ambinina amin'izay aleny tokoa aleny teninao mila aleny anisa tokantrano isambaravarana minompona Israely avy eo amin'ny anaranao ray zanak'Arafana masina naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Titosy toko voalohany 14 voalohany no anjara mofinainao antsika amin'ity alarobia 13 febroary 2020. Titosy toko voalohany 14 ka 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy ampandroso ny finoana ny omboafitin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina zay manahaka ny mpanahaka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana manakizay zay nampanantenan'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahadoly fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony ny teniny tamin'ny tokoteny zay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamono antsika ho an'ny tontolo sy tena zanako araka ny finoana iombona antsika aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia lazaina ny fahalalana tsara ny marina zay manahaka ny mpanahaka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana manakizay. Fahalalana tsara ny marina zay manahaka ny mpanahaka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana manakizay. Hitantsika indrindra zany ireo amin'ny andiny voalohany tapany farany sy andiny faharoa tapany voalohany. Ampaherezana zasy ianao mba hifirika amin'ilay fahalalana tsara ny marina ka mahatonga anao anana fiainana akasitrahan'Andriamanitra, anana fiainana tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany mahatsy ny pofo fa ianao dia efa misantatra tsady ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia le fiainana manakizay. Tika hoe fiainana manakizay ry havana dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra reny ihany misy ny mandrakizay, izy ihany lay tsy manataloha sy lay tsy manam-pihafarana. Izy lay hatray hatray ka ho mandrakizay. Eto dia mitaky fiainana miaraka amin'izany. Zany fiainana miaraka amin'izany dia ifindrany fahatsarany, ifendrany teopony feno fitiavana, feno fahamarinana ny fiainana, feno hatsarana ny ataona rehetra. Dia mba ho zany tokoa ny fiainako sy fiainanao satria ianao mifikitra amin'ny Kristy, ilay mitondra antsika ao amin'Andriamanitra ray, ilay mahay ny zavatra rehetra, ilay tompony izao rehetra izao, ilay tompony fahalalana rehetra sy ny fahatsarana rehetra ary ilay manana ny fahamarinana rehetra ary tsy mitsoka amin'ny teniny fa miazona ny teniny hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Rehefa zany no fikiranao sy velomanao dia tsy avelan'izany teo mihem-pona ianao fa ho vavolombelon'ny fahatsarany, vavolombelon'ny fahamarinana amin'ny ataonao rehetra dia tsy tena nanaratsy ny anaran'Andriamanitra. Ka sena ny vily miakaviana miakavanana ianao dia miverena faingana fa misy marika manakizay. Izy ilay mampanantena antsika ny fiainana manakizay zay satarina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny fanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Dizany ampahery asa ampaheranao amin'ny fanaovana ny sitrapony hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia izay ilay fahalalana tsara marina zay manaraka ny mpanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana manakizay. Teo amiko sy aminao anie zany ambara-piavin'ny Kristy amin'ny lanitra, ansena manana saikafa ianao dia tompo no ampamerina anao sy apeka anao andeharaka ny sitrapony. Akana amin'izy amintsika fa izy manana teny fiainana manakizay. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao hitoetra amin'ny faratsiny izay. Tsy avelanao hiala eo anatrehanao zay fa ampivereninao aminao. Aminao matsy misy ny tena fiainana dia ilay fiainana manakizay. Aminao misy ny tena hananana fifaliana maritra manakizay sy ampandehananao anay amin'ny fiadanana. Dia ampaherezo tompo mba hizotra hanaraka ny sitraponao sy antehitra aminao
tsy manakitahira zay afa-tsy anao Jesosy Kristy, dia tsy miova maro sanio ary manakizay tsy nampianatra anay vavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny anaranao no tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mino iny anina sazo anay ary mamelany heloka tahaka namelanay izay minoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa malafanay amin'ny ratsy anao fanjakana silery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zototrano tononona amin'ny anarana zanaka fanamasina zao raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana ary fironiny izany. Mifalia manakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia oko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo ifambiakaiky ny tompo aza manana inona na inona fa oka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izany no ampandresanareo amin'ny zavatra rehetra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rehery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.